Ity zavatra resako androany ity dia vérité anankiray manorosory. Tsy hoe masosotra fa manorosory ny saina. Tsy na le vérité fa zao. Tsy voatery ianao foana no ampiasain'Andriamanitra mba hitondra fiovana eo amin'ny olona anankiray izay tianao hotaritina. Averiko, tsy voatery ianao no olona ampiasain'Andriamanitra hitondra fiovana amin'ny olona anankiray, mety fianakavianao io. Ny zavatra makarary ny saintsika mantsy dia zao foana hoe inona no ataoko pastera, inona no ataoko mopera, inona ataoko ranona mba ho efficace ny fandreseko lahatra ny olona ao amin'ny toeram-piasana misy anay. Inona no ataoko mba efficace ny fitaomako ny ankohonako. De tsara ilay faniriana, tsara ilay motivation, fa ilay fahamarinan'ilay motivation tsy mitombina. Satria zao, raha mijeritsika zao ohatra ny amin'ireo mpaminany maro samihafa sy ireo mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny soratra masina, dia misy teny fikasana izay nataon'Andriamanitra amin'ny, ohatra zao tamin'ny Abrahama, dia hoe jereo tsara io tany izay omeko idiavony tongotra io, jereo ny atsinanana, jereo ny andrefana, jereo ny atsimo, jereo ny avaratra, fa ireo tany rehetrarehetra izay nidiavinareo dia omeko anao sy ny taranakao. Tamin'ny andron'ny Abrahama mbola tsy tena azo tanteraka io fa mbola eny am-pandehanana izy. Fa saingy efa nampanantenainy hoe ho an'ny taranakao io. Ary ity ny pira. Efa nampiomanin'Andriamanitra i Abrahama fa ny taranany dia ho andevozina 400 taona any Egypta. Fa minoa koa izy fa ho afaka tao izy. Izany hoe isika zany mila manana vision tsy tentsona hoe global, fa mila manana vision hors du temps. Zay le izy. Isika dia mpanompon'Andriamanitra ny fiazantsika. Dikan'izay le Andriamanitra zay tompoitsika dia Andriamanitra hors du temps. Donc aza refesinao amin'ny échelle de valeur anao amin'ilay androm-piainanao hoe mba mandrapikipon'ny masoko, zay foana moa le fitentsika, mandrapikipon'ny masoko dia mba tiako hitako ny fiovan'ny reto zanako reto. Dia misy moa tena malahelo misy hoe tsy mba nahita ny fiovan'ilay zanako aho mandra-pahafatiko izy, nahita fiovako ny ray aman-dreniko mandra-pahafatiko dia neniko zany sy le taranaka teoriana mba tiako aho hita dada sy neny miova. Tsara le fanorinao kanefany tsy izay le izy. Satria Andriamanitra tsy mpanompon'Andriamanitra ray ihany ny mpanompony na ny zanany fa be deaibe. Mampiasa olona be deaibe izy ary fomba fiasan'Andriamanitra io. Efa teniko tamin'ilay vidéo anankiray teto hoe mba tsy isin'ny atao hoe frériana. Imaginenareo ange. Supposons hoe vao miteny ianao dia tonga dia mibebaka ny olona. Vao miteny ianao dia tonga miova ny olona. Vao ametrahanao tanana marina dia tonga dia sitrana avy hatrany. Mino avy ianareo, mino marimarina avy ianareo fa tsy hiteraka frériana zany. Olombelona etsika e. Ary sika olombelona dia marary voninahitra ary mora mangalatra ny voninahitran'Andriamanitra. Zavatra kely fotsiny dia fa hoe ratsy nataoko an'izao dia tsy mety, ratsy nataoko an'izao. Noho zany rehefa manompon'Andriamanitra atsika dia zay le tonontsika ao anatin'ny fanekem-pinoana apostolika hoe mino ny fiombonan'ny olona masina, zany hoe ny communion des saints, fa tsy hoe ianao rery akory. Dia izay hitan'ny masonao sy izay ao amban'ny orinao ihany no jerenao. Ka ny antony mahatonga amin'ny tena zay dia hoe manana fijery lavitra hoe ianao zany participer ao anatin'ny atao hoe communion des saints. Tahaka ny goutte d'eau anankiray ao anatina océan ianao, sy izy Mère Teresa. Marina fa tsisy dikany ianao, tsisy dikany le goutte d'eau azafady ao anatin'ilay océan, satria le océan ngeza be. Kanefa ozy Mère Teresa ilay participation keliko na le fisiako kely tamin'ilay asan'Andriamanitra ao anatin'le océan dia raha tsisy an'iny goutte d'eau iny izy dia tsy ampy an'io goutte d'eau io le océan ngeza be. Izany hoe io fois anao zany miditra ao anatin'ny fianakaviam-be ny mpino dia manana zay dimension extra temporelle zay. Zany hoe midépasser ny fotoana, midépasser ny espace dans le sens hoe micontribuer ny resaka universel ary micontribuer ny atao hoe éternel. Reo zany izy universel, zany hoe manana perspective universelle koa amin'ny asan'Andriamanitra, fa tsy perspective locale fotsiny eo amin'ny toerana misy anao sy amin'ny ankonanao, fa manana perspective universelle, zany hoe ny s'inscrire ao anatina fianakaviam-be ny mpino. Ary zay le fiombonan'ny mpino.
ary manana koa perspective éternelle zany hoe dans le temps manana projection dans le temps ary io ny problème atsika mantsy te handray vokatra eo no eo ny asa ataotsika zany hoe rehefa mitory filazantsara tsika de tiatsika ho hitan'ny masotsika eo no eo na au moins mandrapahafatsika le vokatra tsy voatery isika nioty azy ary eo le manahirana tsy tianareo zao zavatra lazaiko zao tsy voatery ianao nioty vokatra sy ahita azy zay le teny Martin Luther hoe raha ho tonga rapitso Jesosy de amboly paoma aho toetsaina le izy satria fatatsika tsara fa rehefa mamboly paoma ianao dia tsy hioty vokatra amin'iny ianao fa afaka 5 taona de 1 taona angamba na 3 taona farafahalohany zany hoe ny filozofiany toetsainy Paul Luther azafady ao anaty zaretra any de ny hoe raha manao zavatra anao de aza mieritreritra ho anao foana fa misy mantsy hoe voatendry am'ty toerana ty de hoe za tsy ohatra misy projet atao zany na fiangonana io nasan'Andriamanitra andrasafy eto de io zany hoe za tsy hanao an'io zavatra io satria za tsy hioty ny vokatra akaiky ka za tsy andany andran'io fa ny priorité ny ano ataoko de ina le priorité amitsika ny ordre de priorité de zay zavatra misy domberina amiko ary hitan'ny masoko ka nanako satisfaction personnelle hoe nanao an'izao ary de nisy vokany fa tsy vitsy ny misafidiny hoe hiroboka amina projet izay misy fiatraikany maharitra dans la durée et universelle satria am'izay fotoana zay na tsy hainao rery no mibiokan'le izy fa ny olona rehetra ary mety tsy hibiokan'le izy ianao fa ny olo-kafa ao aorinanao tsisy olona hiroboka am'izany or izay ny toetsaina apostolika zay napetraky ny apôstoly ny ainan'izay zavatra izy de ny zavatra ny voleny no isika teorina no miotiny vokatra manana zay fijery universel sy éternel na extra temporel zay misaotra atsika indray ary